mifavakitsika. Andriamanitro tonga fotoana iray andrenesana ny afatrao zay ampangino feo rehetra, ampifantony zay mba azahoany mandray miaina sy mivelona amin'ny tena mitenena fa voninkazo. Amen. Rehefa manana kristianina mamarina isika no ahevitra hoe mamerina ho amin'ny famarinana ny Tompo. Iteno anaty farany tiavana ary raha mitodika isika mametona sy manao rainjery ny amin'izay antrasan'Andriamanitra amintsika ary tanteraka ny famarinany hiatra amintsika. Ny ten'Andriamanitra ka nahafatra fatoatsika amin'ny teny ity dia amin'ny boky Zefania. Mpaminany Zefania toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ady. Zavatra hitantsika io riavako raha vao miresaka isika hoe mamerina ny famarinana ny Tompo dia tia merina izy hampatsiaro antsika mba hanomera antsika zay mety fahatsotsika teo anatsian'Andriamanitra. Ary ny famarinana dia ny fiezahantsika hiazona zay rehetra nikina, ny fanatanterahany ny anjara tandrika antsika eo alohan'ny faneken'Andriamanitra. Ary zay indrindra no mahatonga ny Tompo eto hanao antsoavo ho an'ireo zanak'Israely izay niodina taminy ka mba tiara ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary zany fahatezeran'Andriamanitra zany no tiany tsy hakasika ny olona mino sy matoky azy. Ary indrindra fa reto vahoaka tiany sady fo indrindra eto eo anatrehan'izany ary aho raha manao antsoavo ny Tompo ka dia merina ilay tena famarinany dia aza tonona riava. Fa izay ny fototry ny antsoavo ataon'ny Tompo amin'ny teny ity. Le Andriamanitra mamerina ilay tena famarinana ka dia zavatra anakonianina ka mitaona tsika izy hanararotra hiverina amintsika. Ino izy teo? Mitaona tsika izy hanararotra hiverina amintsika. Zany ny antsoavo ataon'ny Tompo eto manomboka ny andiny voalohany raha fantatsika tsara. Hoy eto amin'ny alalany Zefania miangona eny ny foriana ry firenena sy manan-kenatra. Tena fitaomana famorina fanongonana ny olona rehetra hiverina ao anaty Tompo zany tiavana. Ary zay voalaza mazava eto fa ny firenena tsy manan-kenatra dia ny firenena miezaka miodiny ao anatrehan'Andriamanitra, ny firenena miezaka tsy atsiao an'Andriamanitra. Ary ro firenena mafilo mandeha amin'ny kitoana manao faratsiana mendrika maro samihafa. Izany no tao an'Tompo eto hanararotra hiverina eo anatin'ny Tompo. Mazava ny teny anankitelo miverina. Iny telo averina hoe diengy. Dika zany dia hoe mbola eo ny Tompo araroty, mbola mitsika aminao ary vonina ray anao ny Tompo ka miverena. Ajereo tsara ny fomba ilazana eto amin'ity teny ity. Dieny tsy mbola miantra amin'ity, dieny tsy mbola tonga aminareo ny fahatezerana miafin'ny Jehova. Eny dieny tsy mbola tonga aminareo ny andro firehetan'ny fahatezerana Jehova. Averina inteny zany misy drikaky ary tena inteny be tokony hotsarotsika le sabito zany hoe dieny zany. Fa mbola eo ny Tompo, mbola vonina ndray izy, mbola vonina iandro ny fiverenatsika ao anatsika izy. Ary zay fiverenatsika mahay manaroto zany tiavana dia mbola fisin'Andriamanitra amintsika miratra lay famindram-potsy. Zany ny tokony ararotana hialana ka hivoriana hiangonatsika eo anatin'ny Jehova. Dia manamalala kristianina fitaomana mampiseho le tena fitiavan'Andriamanitra zany. Fitaomana eo Tompo atsika fa te hamonjy atsika tsy hamelan'ny olona ho very ary ara-ny fahatezera'Andriamanitra zany. Ka mbola tsy tonga ny fotoana dia mbola eo ny Tompo dia mbola miantso atsika izy ahafonina ny tratsika rehetra ka hiverenana hitodianao hiangona atsika hiazakazaka eo an-tranon'Andriamanitra. Zany ny dikany aho tena fitaomana mahery vaitra ary
fampirampon'Andriamanitra zany ry afana dia mbola hikodina fetsika mbola tsiatsiary velona mitombo fetsika mbola andesy zotra amin'ny lalan-dratsika ihany fetsika ka tsy haina roatra ny fitiavan'Andriamanitra fa mbola vonona izanay atsika ary zay le famerenana amin'ny famarinana tian'Andriamanitra mba hiatramitsika zany dikanisy fanina nafikelin'Andriamanitra dia nafinantsika ao aminy Andriamanitra dia navina fahotantsika ao aminy Andriamanitra ary te tsiatsiany tsony fahotany sy ny fahotana ao Andriamanitra fa te hiafelona ao aminy isika diavana manala kristianina ny fanafenan'Andriamanitra ny tsony ao amin'ilay tena marina dia Jesosy Kristy tena fanadiovana tena fanamarinana tian'Andriamanitra atao ho antsika zany eo anatreha zany ary havana le kristianina falo tena marina anao tompo ka merina antsika amin'ilay tena famarinana izy ary tian'Andriamanitra hitroka lay famonjena ho man'ny tompo ho azy isika ihany ary zay ny antony tilo efitra ty miarahantsika nianatra nandritra zay ray volana izay raha tia merina antsika ho amin'ny famarinana ny tompo araroty ny fotoana hoe tompo ihany araroty dia mbola tsy tonga ny fahatezenana araroty dia mbola tsy miatra amintsika ny fahatezerana miafin'Andriamanitra fa mbola eo izy vonina ndray atsika aoka afoy lalanatsika isika hiverina eo anatsika izay manantonaho ny tompo tsy mba ho lavitra ary tsy tonga amin'izao tontolo zao ho an'ny sitraponina fa sitraponisa zay naniraka ary zao sitraponina zay naniraka dia tsy hamelaka isovery zay rehetra miga fa anina fiainana mandrakizay riafana ararotiary taponevitra riafana mifirilana mifiri eo anatsihan'i Jehova ary eo akay tanjozotra isika fa eo amin'Andriamanitra ihany misy rano anao rano atsika fa tiana marina atsika Andriamanitra fa zavatra anankiray fahamoya le Andriamanitra tiana marina atsika koa le mamerina fahamarinana ny tompo hafa tsy hoe taona atsika anararoatra fotsiny iverina eo anatsika fa mitaona atsika izy aritra amin'ny fitadiavana atsika iny izy teo taona atsika inona aritra amin'ny fitadiavana atsika eto ilay hafa amediny fa lay antsoary fataon'Andriamanitra eto mba tanteraka lay fahamarinana tiany tanterana eo fiainatsika dia mitodika na izy reo olona naharitra tamin'ny fanompona azy reo olona tena fikitra tamy reo olona niezaka nanaraka ny sitrapony ary reo rehetra sisa zay ambany misoratra masina tsy mba nivadika naniovina fa naharitra tamin'ny fanompona azy fa mitombatra ianao rehefa nanompo azy ianao rehefa niazakazaka tamy ianao rehefa nanotena ho azy naharitra tamin'ny fanompona n'Andriamanitra mbola nitsona nina foantsika aharitra amin'ny fanompona ny tompo zany hitatsika eto amin'ny andriny faha telo miava mitadiavan'i Jehova ianareo izy mo mpandefitra rehetra tany ianareo zay miaritra mafy ianareo zay mijanona ihany ko tompo ianareo rehetra zay natsirao fa niaritra fahoriana sy fijanona maro samihafa teo anao fanenjena niaritra tamin'ny fanarana zany dika zany ianareo mpandefitra amin'ny tany ary tsy zany fa ianareo zay efa nanaraka ny fitsivany diavana manaraka kristianina ho asoanao azakiky izay natsiary fananompo an'Andriamanitra ary kely aina ndraindray manatsisika ndraindray manoloana ny zavatra miantso amin'ny fiainatsika ary tadidiofa zay rehetra manao ihany zay rehetra manompo ihany zay rehetra mpitona sy mitarika ihany tsy maintsy ara ny fanenjehana maro samihafa ary maro ny olona tsy maharitra amin'ny fanarana ny tompo manoloana ny mafy ny fizantoetra sy irona rehetra zay zay ndray miantoe fampisaminao miantso ny tompo eto ihany mareta amin'ny fanarana ny tompo isika mareta amin'ny fitadiavana an'Andriamanitra isika ary zay indrindra mombaranety hoe tadiavina ina mo tadiavina ny famarina rehefa malala dika tadiavina ny famarina ezao fikiny nianatanterahano sitrapon'Andriamanitra dika zany ezao fikiny mba hatonga anao tsy eutra fa atosy manakarefa ary tsy eutra amin'ny fanarana azy
fa tanterao ny voatsy ny fanekenana ataonao teo anatreny zany atao ny famarinana riao raha olona anankiroa manao mifanaky ka samy tompona andraikitra mifanakakerana ny didiny fanaovanao ny andraikitra tamosisy anao eo alohany fanekena efa nataonao tao anatreny tompo zany natao hoe famarinana ianao azo itokisa ianao azo ekenana ianao azo ametrana andraikitra ary ianao tsy maty fanantenana an'laynanao fanekena tamintsika dia Andriamanitra nanaovanao fanekena teto amin'ity taramasina ity nanao fanekena tamin'ny isika ny famarinana trasan'Andriamanitra ny hafa dia itsika nataoteraka ny fanekena tamintsika zay efa nataontsika teo anatreny zany teo anatreny Andriamanitra riavana malahatra mila maharitra ny fanarana ny tombo isika mila maharitra zany fitadiavana ny tombo zanytsika zany dikany tadiavo ny famarinana ka ny famarinana dia Jesosy Kristy hafa izy ny mahafinaritra amintsika rehetra izy ny efa ngaritra ny mafy izy ny efa nanolotra ny ainy tao miafy fijaliana mba navitanasy anao hiafa ary fifikiratsika eo anatreny fitadiavana azy mahafinaritsika ao aminy ka nadiovana antsika ho marina tianatsika eo anatreny Andriamanitra zany natongavana tompo tsy avy atsy ny marina fa ino mpanombotra ary natongavana dia namarina ny mpanombotra ary nanao sorona ny ainy tao amin'ny azo fijaliana mba tanteraka ny zavatra hafa mifikira mareta isika eo amin'ny fanompona azy fa izany mahatanteraka ny famonjena sy ny famarinan'Andriamanitra ho tanterano ahy soanao ary tsy zay any riavana manana tadiavo ina moa fanteferatra riavana ny fanteferatra dia tanteraka tao amin'ny tompo Jesosy tena nilefitra manora zay tsy fantanterantsika ary zany nanora ny ainy tao ny azo fijaliana nandefitra no ny amin'ny fahotantsika izy nandefitra ny amin'ny tsy fantanterantsika izy nandefitra ary naninina ampony Andriamanitra ary zany riavana malala nitaona hoe tadiavo ny fanteferatra ary midronao amin'ny tompo rehefa mifa fo fenao amboarin'Andriamanitra tefenanao anana zany fiaina fanamfandeferana izany zany zay mampasan'Andriamanitra fenatsika rehefa mifenao n'Andriamanitra anao dia amin'irano fo lay fotsika tsy mahazaka lay fonao maratsika lay fonao moramio lay fonao tsy maharitra amin'ny azy iolana maro samihafa hatretsika ho faina ason'Andriamanitra asonany azy ary zay fo vaomen'Andriamanitra ny mpanompona rehefa maharitra ny fanarana asika imen'Andriamanitra fo vaovao ianao anananao faharetana anananao fahateferana azakanao ny olana sy ny ady rehetra ary efanao manaisy milefitra eo alohany zay le tsy fatanterany afako ka tonga anao iaina am'izany famorampon'Andriamanitra misy karazan'olona tsy mahazaka tsy mahay mantevitra raha maolona dia sato zany fa rehefa ao mitonga ihany naizanao mijery sy mifandray amin'ny olona rehetra dia ao anao zany toba no mahazaka ainao no mantevitra eo anao zay le tsara atao ny hafa azy fa zany fanahy rehetramanitra ho azy zay matoky azy riavana manana kristianinafa antso ny tombo omenanao mba tanteraka ny famarinana dia mba mahareta amin'ny fitadiavana ny tombo isika ary mazava le teny ao anao tsy angamba osy voafina ihany amin'ny fahatezeranaandriamanitra fantatrareo hoe zany angamba mbola angambainy tsy mora zany ty famonjen'Andriamanitra ity mila fiareta io mila fifikirana hatramy farany mila fiaretana ao hatramy farany io tsy misy zany olona moraresy zany ka manaraka am'topo dia zao veritany fa hatramy farany ianao dia mijoron'Andriamanitra hatramy farany ianao zay efa mijoro tsara nytanefa famonao fandrao lava fa isika ny ampianarana hararitra hatramy farany mitady amin'ny Jehova aza menana riavana raha tsy tonga hatramy farany ianao tamitsika dia ny mandrakizay ary na inona na inona mafy ny fizahapetra atsony tombo isika atateraka ny famarinana aharitra hitady azy ka na dia mandalo fizahapetra maro samihafa azy eo mpanatanterana isa fanontonao an'Andriamanitra riavana mahetra fa mazava ny dia angamba mbola angamba ina raha zany hoe tsy mora ty atratra ny fanjakan'Andriamanitra ity tsy mora ny azahoanao ny fiainana mandrakizay fa hatramy farany tsy maintsy mifikitra hatramy farany tsy maintsy maharitra isika
hatramin'ny farany ny fitadiavana n'Andriamanitra ary mandrapikimpony maso tsika tsy maintsy manao ny asa izay naneraka ho Jesosy ho avy ny alina fa tsy mahazo miasatsika riavana malala hoe tsy maintsy manao ny asan'izay naneraka aloha atao ny fampelomako sy ny fampeloman'olo miampy-piainatsika manontolo izany mandrasan'ny tompo anatanterahana fampilasy riavana malala mazaha fa ny afatra minanao manoaly amin'ny kerity raha te isika tanteraka ny famahinana ataon'Andriamanitra ao atsika mba mirenana atsika ho amin'ilay tena famahinan'Andriamanitra anananao antoka ilay tena famonjena hafa ary tena fombarana inatia ny tompo isika araroti nenamo fiverenanao izy ao n'Andriamanitra dia mbola misy fotoana dia mbola eo izy dia mbola mitsika aminao ny fifaliana sy ny famiraton'Andriamanitra dia mbola tsy tonga ny andro diavana malala araroti ny fiverenanandro fanjavatra anankiray faharoa iaho mareta menamo fitadiavana antsika aoka ahatra ny faratsika fa zay mahatratra ny farany no voatsina zany le fanamariana ty ny tompo tao mananao riafana ary tsongatsika rehetra mba tanteraka le fanamarinana firen'Andriamanitra atsika ary fiverenatsika dia fifaliana mezivezina ho an'ny tompo izao sy anao maty ny fifaliana tompo riafana ny fiverenatsika fifaliana mezivezina eo anatin'Andriamanitra ary fiverenatsika voamahy eo anatsika fifaliana tampotroatra eo anatin'ny tompo ary fotsiny fifalian'Andriamanitra izao sy anao miverina eo anatsika ary mitady azy hatramin'ny farany. Amen.